etaeta foana hoe za tsy maintsy tafavoaka tena tsy maintsy tafiaraka amin'ny Jesosy tafialako daholo toetra ratsy rehetra fiavina vonana fialonana ny toetra le kizitinjitina afaka io rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika alleluia fa ataovy hoe ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra raha kofony rahan'i Jesosy foana ny saitsika ny fotsika ny masotsika ny sofintsika reo ny zavatra ratsy mahatonga antsika misaintsain-dratsy zavatra iain'ny sofintsika io ny zavatra hita amin'ny masotsika dia mila tandremana izany rehetrarehetra izany fa mila tsika isanao amin'ny vavaka foana dia manolotra ny tenantsika isan'andro ho an'Andriamanitra amen dia tsika hitsangana raha hivavaka ivavaka tsika dia hiteny amin'ny Jesosy hoe Jesosy rakofony ranao ny saiko rakofony masoko ny sofiko ny sela rehetra ao amin'ny tenantsika ny tenantsika ray manontolo dia atolory an'i Jesosy mba hahafahan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika ahafahan'i Jesosy tena hanala izay fatorana sy ny salobona rehetra manelingelina ny fifatohantsika mba ahafahantsika miombona amin'Andriamanitra tsy ho takan'izay nidirantsika teto ny voantsika fa tena ho feno ny hery ny fanamasina antsika hoentintsika amin'ny tontolon'ny andro iainantsika ray masina tsara indrindra mivavaka izay amin'ity androany ity misaotra sy mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao androany izay Jesosy dia mangataka ny ranao sarobidy anadio anay anadio ny fisainanay anadio ny fieritreretanay anadio ny fonay ny masonay Jesosy diovy amin'ilay ranao fa zany ny etaetanay ny sofinay mba tsy handre afa-tsy ny teninao mba tena hoe mailo tena hoe ho faingina ny fenona ny feonao izay fanamasina ny masonay diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay sy io fanalahidy tsy teniteny foana isan'andro tsy teny ny zavatra tsy avy aminao fa raha hiteny izay dia aoka tena hoe ho mamsira ny lelanay Jesosy hitory anambara ny fahatsaranao isan'andro amin'izay rehetra lehanay sy izay rehetra andehananay ankehitriny Jesosy dia manandram-bavaka izay te hiombona tanteraka aminao te iray aminao izay amin'ity androany ity feno ianao izay Jesosy tena mandroso ianao atao-ponay tena hoe miangavy ianao izay tena hoe hiala eo amin'ny toeranao hitoetra lalina ao anatin'ny fonay tsirairay avy izay tsy mahatamana anao ao Jesosy poteo zany androany tena hoe ongoty fa tena mangeta ety izay hiombona aminao ny masom-pananay koa Jesosy tena asokafy ahafanay mahatakatra izay tia mpanomponao ho lazaina amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny teninao izay zarana aminay tsirairay avy omeo fatakaran'izay omeo fahatsilopanazy tena hoe omeo fahatongavan-tsaina ara-potoana izay amin'izay rehetra taonay mba handeharaka ny sitraponao isan'andro mba tena nanatoky izay tsirairay avy ireo fa manan'izay manana anao ary tena sambatra izay no fidinao Jesosy mandrosoa aty anatinay mitoera aty anatinay Jesosy ianao nefa nilaza fa tsy mifidinizanizy ianao fa izay rehetra miantso anao izay rehetra mangetaeta dia tianao anantona anao ary tena hoe misokatra midanadana ao anay tsirairay avy mivaravara ny fonao Andriamanitra ao androany izay dia tena hoe mila anao tsy androany foana fa ny androm-piainanay iray manontolo mandra-piaviny Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra dia tena hoe feno ianao izay ka mifanamasinao Andriamanitra hitoetra lalina ao anatinay anomenay fahatongavan-tsaina ara-potoana tsy andananay amin'izay tianay fa hitoeranay amin'ilay tianao ny ampifaly anao ny tanjonay Andriamanitra dia mankasitraka sy misaotra izay ny amin'ny fatateran'ny ny tondranao anay ny tantananao anay sy ny fotoana rehetra izay ho atao dia apetraka feno ampelantananao feno fanatrehanao sy ny fanotronanao ny rehetrarehetra Jesosy na mbola eny an-dalana dia anao ny mihafianganam-pandeha tahaka ny diravavy ho azy ireny ho tonga faingana tsy ho tara ny fotoana androany niza niakatra eto Jesosy malala dia anao ny ametraka ny teny eny ambavany tsirairay avy ho anay ny teny Jesosy ampianaro izay hiaina amin'ny teninao ankatoa ary ampiatra an'izany fa tsy ho mpiaino mpanadino mankasitraka sy misaotra Jesosy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra dia afaka mahazo toerantsika hivavaka hatrantsika nefa ny hanomboana ny teny sy ny zavatra tiany Jesosy ho lazaina misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny opportunité ahafahana indray mitondra ny afatrao misaotra ny amin'ny fanotronanao anay ny amin'ny fanatrehanao anay isan'andro ny amin'ny aina vaovao izay menao anay isan-maraina misaotra betsaka satria mbola velonainy izay dia misy antenainao zany misaotra satria anomezanay voninahitra anao sy hamerenanay voninahitra anao ihany ny antony havelomanay misaotra Jesosy ny amin'ny fampianaranao sy ny amin'ny teninao izay ambarany mpanomponao tsiraray avy izay miakatra eto misaotra betsaka satria le fahasoavana dia zarazarainao samy manany azy fa tena iray izay ao aminao Jesosy
misaotra betsaka Jesosy satria mbola afaka mandre zay, mbola afaka mandray zay ny teninao, anitsinay ny lalaka lehanay. Misaotra betsaka Jesosy satria anao le lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misaotra ny amin'ny fiainana izay menao anay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Miarabantsika indray tratra ny andro vaovao androany dia andao nge tsika andray ny teny aloha teny ao amin'ny Jakoba 1:1 ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy any amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforonony isika. Amen. Zavatra rehetra soa eo amin'ny fiainantsika dia avy amin'Andriamanitra daholo. Misy zavatra ratsy koa ataon'Andriamanitra mitranga mba hanefena antsika sy hanamboarana antsika ia anana pasiansa kokoa, dia ia anana faherezana bebe kokoa. Satria raha tsy misy zavatra lalovantsika dia lasa mandeha routine ny fiainana na lasa hoe mandeha fahazarana. Mila tsy mandeha amin'ny fahazarana antsika. Tsy hoe zatra mandeha manatrika fanatrehan'Andriamanitra, tsy hoe zatra miaraka amin'Andriamanitra, fa misy zava-baovao foana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Raha vao tsy mahatsapa an'izany tsika dia miareraka zany. Raha vao tsy mahare zava-baovao tsika dia lasa ohatrany hoe eny efa mety. Marina fa mety daholo ny zavatra rehetra mandresy tsika satria Jesosy efa nampandresy antsika, fa mila avy amintsika no mahatonga antsika aharesy. Ohatra ny tentation. Ny tentation ataon'Andriamanitra mitranga eo fa ho an'ny rehetra samy manana izay zakany. Dia anjarantsika ny manapa-kevitra tsy hiroso amin'izay filany izay. Dia rehefa maharesy tsika dia voninahitra ho an'i Jesosy. Rehefa tsy maharesy tsika dia amboarimboarina eo indray aloha. Kanefa amin'ny zanak'i Jesosy atsika dia mila mahay mihaino azy tsika, mila mahay mandray ny teny izay omentsika, ary mila mahatsapy tsika fa présent foana izy eo amin'ny fiainantsika na tsy tazantsika maso azy. Zavatra ohatra ny hoe tsika zao mitondra présence, tsy hoe ohatra fa tena mitondra ny présence an'i Jesosy tsika amin'ny maha Kristy ao anatintsika. Amin'ny toerana izay ijoroantsika dia misy an'i Kristy zany. Taratry ny olona zany na koa hoe taratry ny maizina zany, fa misy an'i Kristy ao anatintsika. Manandrana izy fa araka le teny teo hoe tazana fotsiny fahavalo fa tsy afaka ny aninana antsika izy. Fahavalo mety miheza antsika dia miala any, tenenitsika izy dia miala any, fa itsika mila mihitsy no mila miala amin'ny fahazarana aloha hoe eny mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Mila amboarina le fisainantsika zany, mila sitranina le fisainantsika taloha hoe manomboka mivavaka dia mandeha ny andro dia vita ny andro dia misaotra an'Andriamanitra, dia lasa habitude fotsiny le izy. Mifankazatra amin'Andriamanitra no ilaintsika fa tsy mandeha amin'ny fahazarana. Raha vao mandeha amin'ny fahazarana tsika dia indraindray tsy mahita. Ohatra ny ohatranazy zao, ohatra ny hoe mpandeha eny an-dalana eny dia mieritreritra ny anatin'ny saiko hoe tokony nisy an'izao etsy dia izao etsy, fa nisy niova tao anelanelan'izay dia voafingana rehefa avy eo. Dia ohatr'izay ilay miaraka amin'Andriamanitra hoe miavao foana ilay fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra. Zavatra men'i Jesosy atsika dia hoe ny fankatiavantsika mba ho hitan'ny olona fampianatra antsika. Ohatrany ahoana ilay hoe mifankatia. Jesosy nefa nanome an'ilay izy. Tia ny olona rehetra Jesosy. Tsika koa mila tia ny olona rehetra. Tsy manavakavaka tsika.
ary indrindraindrindra misaina tahaka ny fisainan'i Jesosy satria izay le hoe mijery an'i Jesosy misaina an'i Jesosy manahaka an'i Jesosy izay nataon'i Jesosy zany dia mety dia tahafintsika izay tsy moro zany tsy moro zany fa mila finiavana le izy dia mila fandrosoana le izy dia mandeha amin'ny fitiavana. Ao amin'ny bokin'ny Efesiana ny epistily toko voalohany ny andininy fahasivy andrasa aloha andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 11 hatramin'ny faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha tombokontsika eny amin'ny fahafito izy Jesosy Kristy no anatenantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Manana fahendrentsika efa stocké ao anatintsika nomeny Jesosy ao anatintsika aseho le fahendrena. Mila hitan'ny hafintsika hoe manana Jesosy dia tsy hoe ny hafa indray no tokony handefitra fa isika mihitsy no tokony mahay mandefitra ny amin'ny tsy fahalalan'ny hafa na ihany koa hoe tsy hoe tsika rery manana marina fa ny hafa diso daholo. Dia izay le mila hifanamboarana ny toetra ao anatintsika amin'ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Marina fa mafana fotsika dia mety mafanafana kely eny fa Jesosy jereo fa ninninona zavatra anatrehany dia kalma foana izy, misy fitsarana foana ao, matakatra foana Jesosy hoe misy ray miaraka aminy. Izy nefa niteny hoe ny ray ozy izy naniraka anazy ary ny ray ao anatiny dia nampiany Jesosy ilay izy avy eo hoe izy indray ny ato anatintsika satria izy sy ny ray efa any an-danitra dia nomeny antsika ny fanahany hitoetra tsy hoe indramina na hoe ampindraminy fa hitoetra ato anatintsika. Mila miray amin'ny fanahan'i Jesosy tsika, mila miray amin'ny fanahan'ny raytsika izay iray ihany ao aminy. Raha vao manana dototsika amin'ny entité sy ny fahefana an'izy rehetrarehetra dia tsy tanteraka le izy. Raha mieritreritra fotsiny tsika hoe Andriamanitra ray rery, fa tamin'ny testamenta taloha izy ohatrohatr'izay. Fa rehefa avy eo nameny Jesosy izay fahafenony sy fanehoana azy tsy hita maso dia avy eo hitantsika maso sy voarakitra tsoratra mba hiainantsika. Amin'ny andininy fahasivy teo hoe rehefa nampahafantarany ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay niokasain'ny tenany. Jereo fa mbola noho ny amin'i Jesosy daholy ny zavatra rehetra raisintsika sy ny zavatra rehetra iainantsika. Sitrapon'i Jesosy satria safidiny zany. Safidiny ange ny hanavitra anasy ianao safidiny ange ny hividy anasy ianao tsy niterena izy fa sitrapon'ny ray le izy. Sitrapon'i Jesosy ny hatanteraka an'le izy, ny afy izy tao anatiny. Mila miafitsika ao amin'ny fandrosoana miaraka amin'i Jesosy. Misy épreuve foana lalovana noho izay présence an'i Jesosy izay. Ny maizina tsy mahavita inona fa manelingelina. Rehefa anaty maizina ianao dia tsy maintsy mitsapatsapa aloha vao mahita. Fa rehefa miaraka amin'ny fahazavana ianao na point kely fotsiny aza dia afaka nitanao hoe ry misy lumière dia any ny lalana ale, dia focus any ny direction. Raha vao tsy mifantoka tsara tsika dia lasa mivilivily. Rehefa vilivily tsika dia melava ny lalana ale. Nefa rehefa miaraka mandeha amin'ny fahazavantsika miaraka amin'i Jesosy dia afoeziny ozy izy ny zavatra rehetra noho ny olom-boafidiny. Dikan'izany aleo mijoro tsara, tsy mandeha amin'ny fahazarana fa mifankazatra kosa amin'i Jesosy, ny amin'ny fitarihan'i Jesosy, ny amin'ny teny rehetra izay ambarany.
atanterahany ny fitondrana atao mandra-patapitry ny andro voatedry anangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy na any an-danitra na ety an-tany dia ho ao aminy. Amen. Ataovy mafy tsara sa tsy amen ve zany? Tena hoe atateraka an'le maha-iray antsika ao amin'ny Kristy inge nanaovan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Rehefa tapitra ny andro voatendry dia efa ao amin'ny Kristy daholo zany ny olona rehetra. Tsy fantatro io fotoana io fa izy Jesosy efa injao mila miambina tsika, mila mifototra tsara tsika, mila tsy mierikerika foana tsika hoe atsindray hony na atsindray hony marina fa tenin'Andriamanitra daholo na atsy fa zao rehefa mahatsapa fiadanana ianao hoe anisany atony antsoin'i Jesosy ianao dia mifotora tsara, aza mierikerika foana. Mila sitranina zany fomba fijery zany satria marina fa mitady zavatra tsara dia tsara ao anatin'izany, fa le fiadanana tsapa ao anatin'ilay izy no ahatonga antsika hitoetra tsara miaraka amin'i Jesosy. Mila irayntsika ao amin'ny Kristy. Izy namen'Andriamanitra ray ho ao anatintsika, isika ave mifankahita aminy ao anatintsika. Tsy mitady alavitra be tsika. Jesosy any an-danitra eo ankavanany iray, fa ny fanahiny ao anatintsika miara-manambara amin'ny fanahintsika. Zay le fiombonana mila katsahantsika mafy tsara. Le fiombonana mila hoe Jesosy Kristy ao anatinareo, Jesosy no ilayntsika. Tsy mitady zavatra hafa ankoatran'izay. Manana hevitra hiverana antsika izy. Favalo manao zay anafihana sy mierona fotsiny izy, fa tsy afaka nikasika anao izy rehefa Jesosy ny eo aminao. Sady ao aminy koa no nanaovana antsika olovany. Rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra, araka ny ankasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny izay nanantenan'i Kristy raha teo. Jereo fa nataon'Andriamanitra tsika tsy hoe hiaina fotsiny fiainana maha olombelona, fa nataontsika mba ho lovany. Lovany zany tsisy zavatra ny sasaranao tao. Ny lovany tsisy zavatra hoe efa nomaninao meloka hoe misy herim-ponao tao, fa izy raiko sy rainao no nanao ny zavatra rehetra zay nataony tao amin'i Jesosy, tsy ho anazy rery fa nomeny ho anao koa, ho lovainao. Fikasany zany zavatra zany, fa ny fikasana tsy tanteraka raha tsy misy réalisation. Ny réalisation an'le izy miankina amintsika amin'izay. Réalisation an'le izy miankina amin'ny fanekentsika ao am-potsika fa miaraka amin'i Jesosy tsika, mandeha miaraka amin'i Jesosy tsika ary miaina araka izay tiany Jesosy tsika. Notendrenitsika dikan'izany manatsafidy ianao aloha ny andahy sy anaiky. Jesosy tsy manery zany, fa notendreny ianao dikan'izany efa misy zavatra vonona omenanao ao dia tendreny ianao hoe hisitrao io. Mety ve ianao hisitraka an'i Jesosy? Alleloia. Dia mbola misy koa ankoatran'izay, arak'izay akasitrahany fony, tena hoe sitraky Jesosy ianao ao aminy, sitraky Jesosy ianao hiaina azy, sitraky Jesosy ianao andeha feno Jesosy noho ilay Kristy ao anatintsika. Jereo fa na any an-danitra na ety an-tany dia zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Zay le hoe tahaka ny any an-danitra dia ny ety ny an-tany. Mila miaintsika fahamasinana satria any an-danitra misy fahamasinana. Tsy mandeha any
vao tsy masina. Dia mila tsika miova fotsiny. Décision le izy, dia action le izy, dia fandrosoana le izy. Jesosy tsy manameloka atsika izany. Saotra anazy ny amin'ny famindapony. Tsy mitanisa heloka izy, sady tsy anisan'le olona le mamendro fendro izy. Fa Jesosy tianao izy. Jesosy naizanaiza le anao dia hitany ianao ny amin'ny fahatsarana. Izy le mahefa mandrakizay ary ny zavatra rehetra nankasitrahany ho anao. Ary farany ao amin'ny Isaia 46:10 46:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny 9 tsarovany zavatra taloha izy izay efa lasa ela, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay nanambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia le manao hoe ho toa ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. Amen. Sitrapony Jesosy Kristy ao anatinao. Sitrapony Jesosy ianao hanana fiainana ao aminy. Ianao hisitraka ny Kristy. Daontsika hitsangana hisaotra ny Jesosy ny amin'ny teniny, hiomantsika ny amin'ny teny manaraka izay ambaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompony. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fanambaranao tsara be. Misaotra fa ianao no mahatoa an'izany sitraponao zany. Misaotra fa hakasitrahanao zay satria ao aminao. Rehefa tsy ao aminao zay dia ahitsinao mba ho ao aminao. Misaotra ny amin'ny famindrapo, ny amin'ny fitiavana. Misaotra Jesosy satria ianao nefa tianay taloha. Misaotra fanamasina satria ianao le mpanoro anay, mpitantana anay, mpisolo vava anay. Misaotra satria misy vavaka izay tsy hainay atao, fa ianao kosa matateraka an'izany eo amin'ray. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velamasina sy manan-kely avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra soamantsara an'izao maraim-baovao zao ny fahasoavany sy ny famindrapony dia mbola ohatr'izao tsika mianakavy kely. Ndao mbola ampiasa fo iresaka eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny etaeta tonga avantsika eto androany maraina. Ataovy misy etaetan'Andriamanitra ao anatinao. Mety hoe mahatery be le problème, fa tsy hoe tery ianao anaty le problème dia hidin'Andriamanitra mahalay izy. Na firy taona io tsy midina eo izy raha le olana ny mahatery ianao. Fa ampianatra anao Andriamanitra ao anatin'le fotoana mety mbola izirizirianao hoe tia mihitsy ny mahatery anahy, mba anampiny ianao ahitanao fa ny tena mahatery tokony hovahana tsy le olana hita maso fa ny fifandraisanao aminy. Tsangano tananao dia miresaha amin'Andriamanitra Tompo hoetiko hitanatrehanao ny fifandraisako aminao ny fisokafan'ny foko ny fijoroan'ny fiainam-panahiko ny finoko ny fanomanako ny mandrakizay mety eo ny mahatery sy ny mahaporotra isan'andro ilantsika an'Andriamanitra mahagaga. Fa indrindraindrindra andaontsika nokatra fo ary zany Tompo ny ivavahanay amanginao nisa tokatrano sy nisa ambatan'olona mba tsy ho lany fotoana zay eo mpizirizirina amin'izay mahatery anay, fa anetry teny zay anaiky hiditra ao amin'le fanamboarana ohatrany hoe amboarina lavo zany zay. Nefa draindray koa zay tsy mety amboarina dia ohatrany hoe maharitra le izy. Ny fotoana andro maraina Tompo dia irinay ho tonga fotoana iaonanay aminao, ifankahitanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asiteka mafy tsara ho an'ny Tompo manasanao azy toerana mamerina ny fiara-banantsika ary manona fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika anatin'ny herinandro vaovao indray ary herinandro anomanantsika ny fiainam-panahintsika hiatrika ny fiverenan'i Jesosy. Ny lohahevitra androany dia lohahevitra nampitondra ny lohateny hoe manahaka
an Jesosy. Misy endrika tokony hanahafantsika azy ary tena mahatery an'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho tahaka an Jesosy. Androany maraina aza maika amin'izay mety ho mahatery ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Fa mampahery ianao vita an Jesosy zany. Fa tsy ataony zany raha vao tsy mety ny ao anatinao. Ny antony, raha ho ataony le izy nefa tsy mety ny ao anatinao, dia mety ho tafiditra ho isan'le hoe mahazo an'izao rehetra izao ianao, nefa mety ho very ny ainao. Dia aleon'Andriamanitra ary ohatrany tsy hita zany zay rirany, fa mahazo antoka Andriamanitra fa mifikitra tsara amin'ny fonao. Dia azon'Andriamanitra antoka fa raha mitsoka ny trompetra rehefa avy eo izay valimbavaka tsy hitany any, fa ianao sy ny tompo ao tsara. Rehefa hitan'Andriamanitra fa ao tsara ianao sy ny tompo dia marisika Andriamanitra amotsotra izay tokony ho anao nomaniny sy tiany ho anao, satria mahazo antoka izy fa tsy hampisaraka anao aminy izay omeny ianao. Fa raha vao mampisalasala an'Andriamanitra hoe mitady hampisaraka anao, na mitady havarim-bariana anao, na mitady hampanota anao, na mitady hanalavitra anao an'Andriamanitra izay zavatra angatahanao dia aleon'Andriamanitra aloha tazomina le izy ambara-pahatonga le fotoana miorina tsara amin'ny fonao, fa le izy omeny ihany, fa tsy amin'le fotoana atahorana sao havery ianao. Satria sarobidy amin'Andriamanitra tsy ianao mahazo aina androany, fa ianao mahazo antoka fa ny mandrakizay ianao tsy any amin'ny fijaliana mandrakizay. Jaona toko fahavalo andiny efatra ambin'ny folo anomboantsika an'izany hoe ohatry ny ahoana le fanahafana an Jesosy anasitrana ny any anaty. Ny antony mifo maraintsika dia mihazakazaka, manao zavatra, manenjika zavatra, manomboka zavatra, mangataka amin'Andriamanitra mba ho eo ny fanohan'Andriamanitra mba ho tanteraka amin'ny projet, ho tanteraka amin'ny vinavina maro samihafa. Tsy ratsy zany, fa raha zany ny hazakazantsika vao maraina dia mety ho diso zavatra faran'izay tena sarobidy itsika eto ambony tany hanomanana ny mandrakizay. Manasa antsika hanokatra ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahavalo andininy faefatra ambin'ny folo. Zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Jesosy namalika nanao taminy hoe na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako, satria fantatro zay niheviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy malala zay hiaviako na zay alehako. Eto Jesosy manokatra karazana teboka ilain'ny olona. Mety mpivarotra ianao tonga eto, mpandraharaha, miasa aman'olona, tsy anasa, tady asa, very asa, misavatra be dehibe mifara amin'ny asa. Ozy Jesosy anisany important be tokony ho ifantohanao. Avy aiza ianao dia andeha ho aiza ianao. Eto zany tsy miteny hoe inona ny asanao aloha, fa io asa ataonao io hitondra anao ho aiza, ary aiza no ahitanao anao. Satria ozy Jesosy fantatro ozy Jesosy zay niheviako sy izay alehako. Anisany hatonga anao tsy hampitahy fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa, ny fahafantaranao hoe avy aiza ianao dia andeha ho aiza ianao, fa tsy hoe latsaka ao anatina fakapanahy tonga anao avesatra hoe za koa te handehany amin'izay alehan'ny hafa. Nefa ny fiazakazahana koloara samihafa. Mety efa nanomboka izy, mety efa eny an-dalana izy, ianao koa afaka manomboka amin'ity taona ity, tsy tara zany. Fa eto Jesosy tena mametraka, fantatro izy zay nihaviako ary fantatro zay alehako. Anisan'ny point anankiray zany dia zao, rehefa manahaka an Jesosy sika ry havana dia mila fantatsika hoe avy aiza isika, ary indrindraindrindra mila fantatsika hoe andeha ho aiza isika.
Ny antony raha mpivarotra voatabia anao tonga eto fa tsy ataotra hoe andeha hoaiza anao aoriana ty tany ty dia tsisy dikany ilay voatabia amidinao sy mivola azonao avy amin'ilay voatabia izay namidinao satria ao arinina ny fahafantaranao hoe avy aiza ianao dia tokony mazava ny aminao hoe andeha ho aiza ianao tsy kirety zany zao a andeha daholo rehefa manaiky tsika andeha any amin'izay ny tenenin'Andriamanitra dia mahita toky Andriamanitra afaka mba hitondra anao any amin'izay mba tianao andehanana satria ny fiefaran'ilay tianao andehanana any amin'ilay tian'Andriamanitra rehefa misokatra ny ao anatinao possible anao zany afaka mandeha dia maneran-tany tsisy amainina mihitsy hatrao maraina satria misokatra ny ao anatinao andeha any amin'ilay tenenin' Jesosy any amin'ny fiefarany zavatra rehetra lasa tsy misy antony ary tonga zava-poana ny fivezivezenao mitety tanàna sy mijery tanàna sy makafy tanàna raha toa ka tsy mazava aminao hoe andeha ho aiza ianao io mety tena za pasteur andeha ananeo any Morondava fa aorianan'izay dia mety any 10 point dia aorianan'izay le any andreon'izay rehefa maty ary to dia tsika resaka lela be ianao rehefa ho faty andeha ho aiza ianao hitanareo ve hitanareo zany le fanontaniana apetrakintsika zany a mila miantefa any amin'ilay ao am-pon'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra mitondra anao any amin'izay toerana rehetra mety mba hirianao tsy any ny olana fa any amin'ilay fanekentsika ametraka ny programan' Jesosy ho programantsika faharoa ozy Jesosy a fantatro ny anahy ary ny anahy tsy fantatrareo eto zany tsy mifampijereo inona ny ianao andeha ho aiza ianao inona ny antom-pisianao samy mifantoka amin'izay ilan'Andriamanitra azy Jesosy eto milaza fa fantany izay niaviany sy izay alehany fantan'ilay izy a dia ny ainany Jesosy na fantatra hoe avy aiza izy dia andeha ho aiza izy miangavy ianao andray an'izany teny zany satria ny antony raha tsy fantatra hoe avy aiza ianao irenireny eto ambonin'ny tany ianao ary misy fahabangana izay tsy ho feno mihitsy satria tsy fantatra hoe avy aiza ianao eto amin'ny resaka lavitra noho ny avy any ambanivohitra ry izay fa eto ty resaka ny amin'ny ara-panahy melohan'ny nisinao tao amboako mamanao tamin'izany avy aiza ianao mifahafantarako azy aloha pasteur ny fankaty dadanay sy mamanay dia lasa nisy ya vatanao zay fa ny dadanao sy mamanao tsy afaka namorona ny ainao ny amina ao anatinao tsy avy amin'ny dadanao sy mamanao fa ny nofo aman-drà oui avy amin'ny dadanao sy mamanao dikan'izay sao dia mba hiverintsika hoe fa maninona nisy tao amboaka ianao ka zany teneny dadanay sy mamanay fa tsy nampozina hono ny anarako mety zay napetraky ny ray aman-dreninao anao fandraoma maraina manabavao mafalo anao tsisy an'izany tsy nampoizina izany fa Andriamanitra mandahatra mahatonga ny zavatra rehetra mitranga hiara-iasa azy soa satria ao am-pon'Andriamanitra ny fisinao sy ny mombanao ray manontolo aleo isaina zay isaina hoe accident tsy nampoizina Davida koa ne ohatran'izany Davida ne ka zanaka vehivavy hafa ivelan'ny tokantranon'i Jese zanaky ny fahafambarakan'i Jese fosy izy Andriamanitra hoe zanaka io ka ianao no mety misaina an'izy ho fambaraka fa za mahita fa mifono io zazy io hafa be mihitsy mpanjaka io ohatra mahita an'Andriamanitra miteny amin'i Jesosy zany hoe ianao tsy mpanjaka fa io mpanjaka alleloia tahaka zany koa ry havany isika izay tonga eto androany maraina dia mila mahafantatra ny antony avintsika eto ambonin'ny tany sy ny alehantsika sy ny andehanantsika ampety be ny fijoroanao isan'andro ny fahafantaranao hoe avy aiza ianao dia andeha ho aiza ianao averiko zay tsy mahafantatra an'io dia irenireny mety teny hoe ka mandeha be ny asako ane mandeha be ny asanao fa ny ao anatinao mirenireny tsy hitanao hoe andeha ho aiza ohatry ny mipoaka ny afera fa adiny roa fotsiny fifalian'ilay afera mipoaka dia enao hoe maina be ohatry ny tsy hitanao aiza indray ny afera manaraka ao apoaka lasa mpanompo ny afera mipoaka dia raha vao tsy mitandrina dia manomboka anaonao foana amin'izay satria hiditra anatin'ilay partout les moyens tsy maintsy ho mipoaka satria misy zavatra tsy mazava aminao hoe andeha ninona ho aiza moa za ty
saintsaina hoe misy vilany cocotte minute miasa saina ao an-dakozia hoe atao inona ary za ty dia mitsiririritra n'le bibelô le anaty le bahut reny izy ndry sambatra izy aseho dia mba hita amin'ny vahiny ohatr'izany ny fiainan'ny olona raha vao tsy mahafantatra ny tokony ho saintsaininy lasa mitsiririritra ny fiainan'ny hafa lasa mampitaha ny fiainan'ny hafa lasa sanatra avon'izany matim-pialonana mampitaha amin'izay mitrango eo amin'ny fiainan'ny hafa hoe raha mba za zao notra an'izay nefa ianao tsotra azy fa ianao hafa mihitsy ianao manokana mety hiteny ianao ka le manokana ohatra ny tsy hita be ny any ka le toetra amboariny le manokana ho anao ny tsy hoe mipotra ho azy fa misy toetra tsara mifanandrify ahatonga an'Andriamanitra ny eo aminao hoe ty anyele tiako ampiasana anao sy erahako aminao ary tiako esana avy ao anatinao e halleloia avy ireny toe-panalo voazava-panahy fony zavatra rehetra andro marina zao afaka hisy fahagagana eto satria rehefa eo Andriamanitra dia tsy avelany any an-danitra ny tontolo-pahagagana maneho mahandriamanitra azy dikan'izay raha misy roa na telo mivorona miangona amin'ny anaran'i Jesosy dia eo ny tontolo mahagaga mahandriamanitra mahagaga azy zao anefa tsy mahamaika an'Andriamanitra ny amotsotra zava-panahy atao hoe fahagagana eo amin'ny fiainanao raha tsy maro toerana aloha ny toe-panahy mba tsy hanary anao le fahagagana omeny anao ao fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe io fa manomboka me mijoro dia ho ampiaingon'Andriamanitra amin'ny fiainam-pahagagana ho ampiaingon'Andriamanitra amin'ny fahagagana azafady ny andavanandro mpiainanao Jauna toko 7 dia 7 aminaran'i Jesosy. Ary Pilato taminy mpanjaka ary ve ianao? Jesosy namaly hoe voalaza anao fa mpanjaka. Zao no naterahako ary zao no niaviako amin'izao tontolo zao. Dia nianambara amin'ny marina. Zay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Raha vao misy zavatra tsy fantatrao dia misy fampitehana ao ambadik'izay. Zay mahatonga ny boky Osea manambara Osea 4:6 fa ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. L'ignorance détruit mais la connaissance construit. Ainareo mahatonga ty atao hoe sekoly. Eto Andriamanitra manome fahalalana anao mba ho isan'ny mpanangana ianao sy mpanamboatra. Fa ny tsy fampina fahalalana sy ny tsy fisiana fahalalana dia mahatonga fampitehana sy fandringanana. Tena kaikinao raha vao tsy mahalala ianao hoe dia potika. Raha vao mahalala ianao hoe dia manangana hoe. Asiteka mafitsara ho an-tompo raha marina aminao zany. Zay mahatonga antsika mila marisika mianatra hoe tompo inona ny tokony ho fantatro andro marina zany zao dia mila fantatrao zay niavianao sy zay aleanao. Ozy Jesosy eto zao no naterahako izy izy ny niaviako amin'izao tontolo zao dia nianambara ny marina. Jesosy ny teneny io ny niavian' Jesosy dia nianambara amin'ny marina. Miteny lavitra noho ny ataontsika ny teny ambaratsika sy ny fanekentsika anambara ny marina. Matthieu 12:7 minaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra zay ataony. Anisan'ny tsarana ny olona amin'ny andro farany dia ny teniteny foana. Teneno akaikinao atsaharo ny teniteny foana hoe dia mitenena ny marina hoe. Ny sekolim-panasitrana andro maraina zany dia fanasitrana ny vava be anao mba ho sitrana tsy anao teny foana. Satria le teny vide de sens na le miteniteny foana na mety miteny faharatsiana dia sady mitranga aminao no hitsarana anao. Fa tantoka be ne zany sady efa mitranga ilay izy mbola hitsarana anao koa amin'ny farany avy eo. Ianao zany efa niaran'ilay izy mbola hinana an'ilay izy ndray avy eo ny mandraikizay. Pasteur mamina nifa dia karakara taratasy rehefa andraso aloha. Andraso aloha.
tandremo vavanao fa ninninona ho ataotsika maraina atoandro riva ka miteniteny foantsika mialina mamarana n'le tontolo andro a dia tiako ho fantatrao fa le teninao mamarana ny tontolo andro iny a no hitranga raha mikarakara taratasy anao za maraina atoandro riva tonga ny alina tafatery ianao hoe tena tsy tafavoaka te merabanao a fa tsy tafavoaka le izy dia mety hiteny ianao hoe le mikarakara taratsy ao Madagasikara tsisy idiran'ny toerana tsisy idiran'ny olona fa misy idiran'ny fonao tsy fehezinao fa mbola miteniteny foana foana ianao mandraka fa tapitra izay izy andro amaray tsy miteniteny tsony ianao tonga dia matahoran'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy dia fehezo ny vavanao tsy voatery hisokatra rehefa reny ohatra mangotrangotraka fehezo aloha tsy miteny ny antony a ianao sahirana anarina an'iny pastera sahirana anarina an'iny ny ankizy rehetra sahirana ao an-trano satria maninona tsy mahafe teny tsika zany tsy hoe mitandrina tsy teniteny foana fa ozy Jesosy ny naterahantsika ho eto amin'izao tontolo izao dia natao hiteny ny marina ny fitenenana marina tsy hoe atsipotsiny zay efa nyteniko zay marina fa mangataka amin'i Jesosy ianao ara-potoana ve le zavatra teneninao vonona ve le olona ndray an'le izy mety tsara ve fonao hiteny an'le izy fa raha vao tsy mifanandrifo ireo fepetra ireo na fahamarinana aza ny teneninao dia tsy mandaitra ao a ny fotsika zany tena tsy aken'Andriamanitra mihitsy hoe fo tsy mety rehefa miteny marina fa tokony ho fo a tony faly tsy sorena dia afaka miteny marina Jaona toko 10:17 zao tenen'i Jesosy raha miray amiko ianareo a ka mitoetra anatinareo a ny teniko tsy afaka hanambarany marina isika raha tsy miverina miombona amin' Jesosy mba hanana teny marina tafatoetra fa le teny tafatoetra no azontsika ambara ianao zany tsy hoe hitadidy teny fa miverina mihitsy aloha ianao ao amin'ny communion vao tafatoetra le teny a dia mijoro ianao a manambara ny marina Jesosy teraka mba hanambara ny marina isika koa rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia nateraka indray a hanambara ny marina maneho ny antom-piavianao ety amin'izao tontolo izao ny teny ambaranao mila manambara ny marina ianao tsy hoe inona ny marina fa iza no marina Jesosy no marina mila manambara Jesosy a isika zany a dia manana ny tokony tenenina teny marina tahaka izay nataon'i Jesosy Jaona 8:32 fantatrareo marina ary marina hanafaka anareo a afaka anareo tsy ho andevo zay mpanambarany marina dia mpanafaka ny fanandevozana maro no andevo miandry fanafahana amin'ny fanekenao ijoro eo amin'izay antony fahaterahanao hanambara ny marina alleluia anisan'ny marina zao le resantsika vao maraina teo teom-panahy vao zava-panahy vao ny zavatra rehetra marina zao zay dia hanafaka anao satria maninona raha vao variana ianao ny amin'ny zavatra rehetra ka manamaivana ny toem-panahy dia tsy hifankahita amin'Andriamanitra mifankasitrahana ianao zay zao ny marina satria ny ao-pon'Andriamanitra tsy ianao misitraka fahagagana fa ianao mifankahita aminy amen nisy jiolahy teo anilan'i Jesosy nisy fotoana sasainy hoe ty rangaty zany tena tsisy nilahana azy mihitsy anie mpanota velona be tonga dia mpamono olona dia maty avy eo tsy hoe maty tsy tonga dia maty moa zany fa ny antony niaraka tamin'i Jesosy fa za nahita fa tanteraka ny antony naterahany teto ambony tany hanambara ny marina frazy ireny teneniny fa nanambara marina izy tanteraka zany ny antony natongava teto ambony tany misy olona zany a velonaina 20 taona tsy miteny marina ty rangaty a efa ho faty anatin'ny 2 minitra tafatena marina tanteraka ny antony naterahany sy ny aviany a tetỳ amin'izao tontolo izao mirary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mba ho isan'izay mahatanteraka ny antony natongavanao sy ny avianao eto ambony tany ianao a alohan'ny alanao eto a satria manaiky ianao a hanambara ny marina
inona ny tenen'io lehilahy io? Luc 23:41. Sokafany ny baibolitsika teneniko ekanao na dia minitra farany aza. Possible ho tanteraka ny antony ny aterahanao possible ateneno avereno na dia minitra farany aza dia afaka ho tanteraka hoe ny antony ny hevinao eto ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy. Eny io tsara tenen'ilay lehilahy ty, marina no anamelohan'ny olona atsika satria mandray ny valany nataontsika isika. Jolay io eny io amin'izay le marina. Fa ity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ty jiolahy ty alohana hafatesany joro teo amin'izay ny aviany aty amin'izao tontolo izao anambara fa io Jesosy miantona eo amin'ny hazo fijaliana io Jesosy tsy mba nanao ny tsy mety. Fa noho ny amin'ny tsy mety nataon'izao tontolo izao dia nanaiky izy hiantona teo mba hanafaka ny rehetra izay mino azy teo aoriana. Zasy ianao tsy ho mora manao ny tsy mety fa lasa ho mora manao ny mety. Reto ray minitra fotsiny fa tanteraka ny antony ny aviany teto amin'izao tontolo izao le jiolahy resahako. Tena kekinao vitany an'le jiolahy hoe anjaranao zao hoe amen. Jesosy ny teny hoe fantatro izay niaviako io zany anambara ny marina. Zay mahatonga antsika rehefa manao partage toriteny prêche enseignement fampianarana sy ny karazana zavatra maro samihafa na évangélisation dia manambara ny marina. Amen. Manambara an Jesosy ao an-trano miresaha Jesosy. Mety tafaresaka zavatra hafa fa avereno ho ao amin'i Jesosy mba hampahazo aina ny fanatrehan Jesosy resahanao. Tsy ampozin'ny olona ny zavatra entiny teny. Aza dino fa amin'ny Genesis 1:1 rehefa hamorona ny zavatra rehetra dia ny teny izy. Dikan'izay mamorona zavatra zany ny teny. Raha miteniteny foana dia mamorona zavatra tsisy dikany. Fa raha miteniteny zavatra tsara dia mamorona zavatra tsara. Ary Jesosy nanambara ihany koa fa fantatro izay niaviako sy izay alehako. Jaona 14:4 amin'laran'i Jesosy, fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. 9:9 zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray. Aiza no alehan'i Jesosy zany? Jaona 14:28 efa renareo fa zany laza taminareo hoe andeha nefa ho avy aminareo indray raha tia anareo dia ho faly satria makany amin'ny ray aho. Natongavan'i Jesosy eto ambony tany araka ny teneny ety amin'izao tontolo izao anambara marina. Ary ny andehanany rehefa vita mission eto ambony tany dia akany amin'ny ray izy. Fa ny ray dia lehibe noho izao. Le ale destination. Ilainao fantarina ny destination anao. Ho aiza ianao io any aparany. Mba afahanao miomana. Ohatra, raha ho an'olona mpanao asa amin'ny resaka fivezivezena na resaka fizahantany ohatra dia tsy mitovy mihitsy ny hoe tsitsira be sy ho any amoron-dava. Mety mitovitovy ny lalana fa ny fiomanana tsy mitovy, ny fanomanana tsy mitovy, ny fiaingana tsy tokony hitovy koa. Ohatr'izay mihitsy ianao anie tsy hoe andeha any amin'ny avo amin'ny famirapiratana azy voninahitra eto ambony tany. Mbola misy ambony kokoa noho izay ho any amin'ny ray ianao. Ozy Jesosy eto tsy misy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Jesosy tsy nampanantena paradisa fa izy ny teny hoe ho ao amin'ny ray ianao. Marina fa niteny tamin'ilay jiolahy izy hoe anio ny ionanao amiko any paradisa. Fa ny zavatra tenen'i Jesosy izy tsy niteny hoe miomana tsara fa misy paradisa ho anareo. Tsy izay ny teneniny. Fa izy miomana tsara fa ho any amin'ny ray nareo miaraka amiko any. Jereo anie resaka miaraka le izy. Tsy resaka toerana le izy fa resaka Andriamanitra le izy. Tsy resaka hoe feno zavatra tsara any fa Andriamanitra tsara mihitsy no any. Raha vao tsy misaina izay destination avy amin'Andriamanitra izay ianao tsy ahoan'Andriamanitra ny destination mety mba tianao atongavana eto ambony tany. Satria hitan'Andriamanitra hoe ny mamaky anao te hahita ny Maurice ianao, te hahita ny Afrique du Sud, te hahita ny La Réunion. Dia Andriamanitra hoe afaka hoentiko any ianao afaka manokatra lalana dia hivezivezy any ianao.
tsy avy amin'izay misy any amin'ny poketra anao fa zany anokatra lalana raha mba zany ny rinao fa ka hoentiko mandendeha ianao fa ty loha ataovy anatin'ny fonao ho aty amin'ny ray ianao amin'ny fiefarany ny zavatra rehetra. Amin'izay fotoan'izay ny famindranao ny fiteninao ny fomba fiatrehanao ny fiainanao dia manomana ianao fa hoany amin'ny ray. Hoaiza ianao? Tsy androany mbola androany ianao mbola mandeha mianatra miasa sao dia miva miala teo ho any amin'ny ray mbola mifantoka aloha manomana tsara. Halleloja. Tsy dia tataitra ny ao an-trano hoe zao ny tenen'ny paster ho any amin'ny ray hony mety tsy voatery ho azon'ny olona ao an-trano zay roatra ka tsy tanatrika ilay sekoly izy fa eto zany Andriamanitra manaitra ohatrany tiako atao ohatra zao hoe fa te ho aiza ianao fa afaka ho tongany ianao fa mba saintsainy le tian'Andriamanitra andehananao. Zay mahatonga le hoe mianatra ianao mametraka an'izay an'Andriamanitra aloha avy eo Andriamanitra afaka manokatra an'izay mba tokony ho anao. Satria zao foana tenen'i Jesosy rehefa tanteraka ny fifaliako izy izy dia mbo tanteraka koa izy ny fifalianao. Eto zany misy olona na nodiny rehefa avy eo ary tsisy nefa Andriamanitra manomana azy hitety firenena maro. Finoana zao zay. Ianao zany tsy hoe manan-katao dia mino fa andeha fa ianao tsisy atokona nefa ianao mino fa Andriamanitra afaka hitondra. Dia eto amin'izay le izy tsy any amin'le hoe teo ary teo atsy fa le fandraisanao an'le teny hoe ny fiefarany zavatra rehetra na dia hoany ary dia hiverina na makany dia mipetraka any tsy haiko izay mba nofinofy ao anatinao fa ny mamaika an'Andriamanitra ody any aminy ianao any amin'ny ray. Ny fomba fiatrehanao isan'andronao zany tokony olona manomana ny fodinany amin'ny ray isan'andro. Misy fotoantsika mieritreritra rehefa somary efa mahazo azo taona le ray aman-dreny dia efa mikokoaka kely ao an-trano dia hitanao hoe efa andeha izy aleo izy homanina tena kaikinao izy manomana hoe fa ianao koa manomana isan'andro hoe amen. Eto Jesosy tena miteny fa makany amin'ny ray ny destination. Ary zavatra mahafinaritra ozy izy eo amin'le andiny fahavalo-amby-roapolo vakitsika teo raha ty anareo dia ho faly satria makany amin'ny ray Jesosy reto teneniny melody daholo zay tiany hitranga. Hiatrikasa izy zao teneniny ny asa rehetra zay omeny ray koa ovitaiko teneniny. Eto ndray koa zao za io tsy maintsy makany amin'ny ray teneniny. Avy eo moa fantatsika efa tamin'ny résurrection telo mihitsy izy efa niteny hoe zanak'olona ho atolotra hijaly ho faty fa tena akaikinao mianara miaraka amin'ny fanahy masina hoe hiteny fahamarinana hoe teneno izy fa mila miteny ianao hoe voaraintsika ve jereo tsara fa Jesosy tena miteny foana izy teny foana izy. Jauna 16:28 mbola ampiany Jesosy le fanazavana eny nivoaka avy tamin'ny ray ka tonga amin'izao tontolo izao ary ala amin'izao tontolo izao ndray ka hakany amin'ny ray. Ty teny aminao fa io tenenin' Jesosy io ilainao fantarina fa ianao koa efa avy tao amin'ny ray no ampandalovina eto amin'izao tontolo izao ary mody ao amin'ny ray. Tsy mety mihitsy zany ny fiainantsika raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika satria ety amin'izao tontolo izao tsika natao andalo fotsiny maneho an'le avy ao aminy hiverina aminy dia raha misokatra tsara masom-panahintsika dia tokony miaraka aminy zany tsika ety amin'izao tontolo izao satria mialohan'izao tontolo izao tao aminy ianao vita izao tontolo izao tokony ho ao aminy ianao. Ny fitohizan'ireo zany tao aminy ianao mandalo eto amin'izao tontolo izao tokony miafara ao aminy dikan'izay ety amin'izao tontolo izao mandritra fivahiniananao eto ambony tany mba raisy zany verité zany ahatonga anao anana fandresen-dahatra mavesatra ao anatinao tsy noho ny amin'ny valim-bavaka fa za mihitsy ny tena mila miaraka amin'Andriamanitra tsy noho ny amin'ny zavatra andrasako tiako mba ho ataony fa na tsy ho ataony ary zany za mihitsy mila miaraka aminy satria aika za io avy aminy sy ho any aminy. Anampy ianao ho matotra zany tenin' Jesosy zany. Ny fahamatorana mantsy manomboka tsy voazony eo amin'ny zavatra andrasanao ianao
anatao fiarahanao amin'Andriamanitra. Manomboka ame misokatra ny ao anatinao hoe mihoatra no Andriamanitra mamaly anao, Andriamanitra izy ary Andriamanitra tsara izy miaraka aminao. Amen. Tsy hoe mivalina mivavaka dia tsara izy. Fa misy fotoana mety tsy mamaly izy fa tiany ianao hatsapa ny fahatsarany ao anatin'izy tsy mamaly. Efa tsy vetikanina tsotra efa tolakanina. Fa sambatra izay maheno zany andro maraina. Tian'Andriamanitra ianao hanandrana ny fahatsarany ao anatin'izy le tsy mamaly mihitsiny. Misy misaina zao aiza koa ny fahatsarako zary tsy valiniko. Misy ao matoy izy miteny hoe fa tsara Jehova sady mpanao tsara. Dia iny mety tsy voatery hoe miampita ao anaty sekoly fa le ianao manokana sy ny tompo ahita ianao. Eny tokoa natapitra tsy mivaly aza fa izy mihitsy kay ny tena tsara. Raha mety mbola tsy renao zany dia mangatava amin'Andriamanitra hoe tompo sokafo ny atao anatiko mba hatsapa fa ny fahatsaranao mihoatra lavitra noho ny fahatsaran'ny zavatra andrasako avy aminao. Tsika ne tsy tonga eto noho ny amin'ny valim-bavaka fa tsika tonga eto noho ny amin'Andriamanitra mpiaino vavaka. Fantatro fa mahafinaritra ny valim-bavaka. Ny olona rehetra faly daholo rehefa mivaly mivavaka. Ary mahita fandrahoana maraina zao misy fo misokatra eto ho asehon'Andriamanitra fa mpiaino vavaka tokoa izy hivaly io vavaka io. Fa ny tsara lavitra no valim-bavaka no fonao misokatra fa izy mpiaino vavaka mihitsy no tsara sady mpanao ny tsara. Fantatrao ve? Misy zavatra tsy apozinao zay mba atiko ilana lovanao io. Tena tsy apozinao mihitsy fa itsika ianao rehefa hoasen'Andriamanitra hoe tia mahatonga izy tsy noeko tamin'ny Desambra. Io tia le izy ane tia mahatonga izy ohatran'ny 5 taona ane dia itsika ianao. Ary dia mitsikilo hoe dia itsika ianao. Zay le finoana ane. Nikajinao ane voafetra. Ao are. Hatraminao vina planinao are. Za pasteur to dia 20 taona aoriana. Nen'Andriamanitra 10 taona. Le aoriana androany ao ary fampiakary 10 taona mandrakizay indray ny azy ary. Ny planin Jesosy ho anao tsara lavitra. Matoky azy. Ianao zao rehefa mitondra ny zanakao nisy taona izay voninahitry Andriamanitra fa mba nahita fity. Nisy nitondra tamina buffet. Dia nentina ny ankizy kely. Dia ndao dia ny tena zany mba mahafantatra izay hiaviana sy ale. Tika le buffet zany alondray mandeha ny sara pisakafoanana dia mahazo maka izay laninao ianao. Misy fiomanana takin'izany azo ndraika matika tenenina. Rehefa tonga tao inona nalay le zanako? Gâteau chocolat ray. Tena ndry mihitsy. Nefa izy afaka ninona zavatra be dia be. Rehefa me mandroso, tsy hoe mandroso taona fa me mandroso fahalalana an'Andriamanitra ianao. Dia me mahafantatra ianao ny alehibe sy ny habetsahany zavatra homan'Andriamanitra ho anao. Mba tsy ho voafetra ianao eo amin'ilay gâteau chocolat. Tena akaikinao io zavatra mahatery ianao androany io gâteau chocolat io avereno tsy ampafiriny io amin'ilay latabatra mivelatra fa mianatra ianao mahatoky azy Azo teka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Eo no mahatonga antsika miziriziry eo amin'ilay mofo mamy kely anankiray. Tena tsy laitra mitomany mihitsy raha tsy omena an'iny. Nefa raha misokatra lavidavitra koa ny masom-panahinao dia mahita ianao hoe mamelatra latabatra eo ny laoka eo mason'ny fahavaloko. Manositra dililo ny lohako izy. Ny kapoakako feno dia feno. Rehefa tonga eo amin'ny latabatra tsika tsy mijery latabatra, tsy mijery kapoaka, fa mijery an'Andriamanitra nanasa antsika. Amen. Tsy mety mihitsy ny fiainantsika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra isika raha mbola ety amin'izao tontolo izao. Sekolim-panasitranana andro maraina tsy mety raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Avy reno, tsy mety mihitsy
avy reno tsy mety mihitsy raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Avy reno satria avy amin'ny ray makany amin'ny ray. Zay no mahatonga ny fiombonana raty zay any amin'ny mandrakizay atomboka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra teny androany. Ny antony communion, satria izay mihitsy ny programa tian'Andriamanitra atao. Tsy ianao mandeha rerety amin'izao tontolo izao, sao dia vereto ianao. Fa ianao miaraka aminy, miankina aminy, mila azy, miombona aminy, miombon-kevitra aminy. Miombon-kevitra aminy. Mangataka ny amainina ny daholo be. Miombon-kevitra aminy. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy andro amarina misy valim-bavaka ilaiko izay, sao dia mba afaka valianao mamaly Andriamanitra amin'ny herinandro ambony. Avy reno miombon-kevitra aminy. Avy reno miombon-kevitra aminy. Zay aminy atao voatra mihitsy izy. Aminy. Andriamanitra ty zavatra ty any amin'ny mois de juillet io ny tena mety. Izy Andriamanitra raha riva. Isa roa telo miombon-kevitra aminy. Ty zavatra ty Jesosy efa mamatona ny nomaniko a. Nisy vavolombelona tamin'ny herinandro ambony fa nataony le rahalahy sy le ranabavy mba hanjaraka izao amin'ity semaine ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Teo Jezu ny tompo, mbola tsy niteny ny tompo ka. Aza sorena moe. Fata fa poritra sy terena tena hoe zaza terena iombo-kevitra aminy zany eo. Le programme ny maso anao e. Fantatrao fa mety averenao io fizirizirianao androany io. Atrano mihitsy le izy za tsy teny aparary a. Manomboka miova zay fa teny koa. Tsy ho aparary a. Mety avery mihitsy ane. Zay mahatonga antsika mila mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky azy ianao. Ka problema ko pastera tsy mahatoky olona tsony a. Mety zany ka. Zange tsy miteny olona. Andriamanitra andresahako. Mahatoky an'Andriamanitra hoa. Ka vao fitaka loatra ty foko kely ty. Normal lako. Io ane tsy natao apetraka any aman'olona. Natao apetraka ao amin'i Jesosy. Rehefa avy ny tetitety olona ianao dia hitanao tsara ny tsiron'i Jesosy. Miangavy ianao mba tsy tetitety olona. Fa ao amin'i Jesosy reriany io ny voazony. Raha omenao olona io fo io, tena hijaly ianao. Satria na le olona koa tsy mahafeny fony. Le olona nomezanao ny fonao tokony mbola nomeny fony koa an'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy no miravina sy mivala ny zavatra rehetra. Ny mahasambatra antsika tsy zavatra tanteraka. Ny mahasambatra antsika tsy olona eo amin'ny fiainantsika. Ny mahasambatra antsika Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe Jesosy manao zavatra fa Jesosy eo. Raha ao amin'ny sainy zany tena tsy azo. Fa rehefa tarihan'ny fanahy ianao dia ho azonao zany fa za matahotra. Mangatany fitarihan'ny fanahy masina ampianaro akafy ny fahasambarako fa eto ny ianao. Dia ho ampianaro ny fanahy masina ianao. Makany amin'ny ray tsika amin'ny alalan'i Jesosy. Zay mahatonga antsika eto ambony tany ao amin'ny Kristy ratrizay ao amin'ny ray. Eno tsara. Eto ambony tany ao amin'ny Kristy ratrizay ao amin'ny ray. Zay ao amin'ny Kristy androany no makany amin'ny ray ratrizay. Alléluia. Alléluia. Zay manambara ny marina no makany amin'ny ray. Zay ao amin'ny Kristy androany no makany amin'ny ray. Programa farany tokony ho saintsainao isan'andro. Eno tsara. Programa tokony ho saintsainao isan'andro le nao ody any amin'ny ray. Tsy any an-danitra fa ao amin'ny ray. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tena mila maro toerana tsara.
Ny programa any amin'izay mba toerana irinao dia tokony hanomezanao toko fa ao amin'ny ray ny fiafarany ny zavatra rehetra. Faharoa, manahaka an'Andriamanitra amin'ny tena atao hoe fiainana. Jaona 17:3 lavalava kely le partie voalohany teo fa tsy maninona. Mino fa mazava le izy. Mila mafantatritsika izay niavintsika ety amin'izao tontolo izao hanambara ny marina. Ary mila fantatsika izay ho alehantsika handehantsika any amin'ny ray. Rehefa mipetraka ny programa an'Andriamanitra dia afaka miditra tsehatra Andriamanitra mikarakara ny programanao. Raha vao maika ianao any programanao dia hiditra tsehatra Andriamanitra hampanaiky ianao ny programany. Mety ho akatin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra mba ho varavarana anankiray ihany ny sokatra any amin'ilay programany. Itiana ianao zay matoa misy izay miarapa anao zany no fitiavan'Andriamanitra zany. Mikatona daholo ny zavatra rehetra fa anankiray tsy tianao ale zay sisa no misokatra. Aiza no ale toy izay Andriamanitra io. Raha tsy sianao fa ao ahy midira fotsiny. Ka zany tsy te ao ihany misokatra. Tsisy hafa nga io. Ianao raha miteny hoe mahazo misafidy foana ampisafidianiko ianao na io na io. Na io. Halleluja. Manomboka tena tehiteny aminao misy fitiavan'Andriamanitra mihamavesatra raha vao sendrasendra izay le olona manatrika edy izay inoko fa eto izy ary midiridiry anahy mihitsy izy fa maniny ianao miteny zany. Idily daholo satria tiany ianao. Hitany hoe raha vao misokatra daholo reo dia tsy hany aminy masonao. Izy miteny aty maso hoe ianao mbola tsy hany itiany londray. Aty maso hoe fa ny rondray robinet hafa io reo karazana robinet rehetra eo amin'ny fiainanao zany resaka zany eny. Satria tiany ianao hiverina ao aminy sy izay nomaniny ho anao. Voalohany aloha be loha daholo ny amin'ny voalohany. So tiana ny tamboho rehefa dia ataon'Andriamanitra zao le tamboho. Dia miakatra. Mety tsy vitanao tsony le tamboho. Ao anary izy ty. Jerevana Andriamanitra mbola miketriky le kely ty pian'Andriamanitra daholo ny jiro rehetra dia tara-pahazavana ray sisa misokatra ao amin'ilay tiany hidiranao. Tinenenao hoe dia vao manaiky ianao. Vao manaiky ianao dia mahazo aina izy. Dia vao mahazo aina izy dia mikarakara anao amin'izay izy. Amen. Jaona 17:3 ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ny atao hoe fiainana mandrakizay na ny fiainan'i Jesosy dia mahafantatra an' Jesosy ny irahan'Andriamanitra. Ny atao hoe fiainanao dia mahafantatra izay nanirahan' Jesosy ianao. Eny io tsara. Ozy izy Jesosy ny atao hoe fiainana mandrakizay na ny fiainako ozy izy dia ny hafantaranao hoe inona ny anirahan'Andriamanitra anahy ao amin'ny fanirahana le fiainana. Ny atao hoe fiainanao io zany rehefa fantatra hoe inona ny anirahan'Andriamanitra anao. Mety tsy leritreretinao manana ny programme sy ny planiny Jesosy. Mika Marka toko voalohany 7:10 azafady naran'i Jesosy. O Jesosy taminy andeha anaraka dia ataoko mpanara-tolona nareo. Ianao zao raha nanontany an'i Petera, Petera tsy nana vision zany hoe inona tianao atao rehefa lehibe Petera? Rehefa ho avy ny fotoana rehefa lehibe dia ho mpanara-tolona. Na le mpampianatra dia miteny inona ny asa tianao atao anao mpanjaitra sara? Satria tsy ao niveau maha-olona le fiainana amin'izay anirahan'Andriamanitra anao. Aza manira tena aloha. Miandrasa amin'ny fanirahan'Andriamanitra. Zao ilay izy manaraka aloha vao ataon'Andriamanitra le tena anirahany ianao. Ozy izy Jesosy eto andeha anaraka ataoko mpanara-tolona amin'izay nareo. Ozy izy ny boky Mika toko 4:9. Ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena.
remarque ngeza be Andriamanitra tsy miteny hoe manetry tena fa izy manaraka aloha ianao zany tsy hoe manetry tena any ambadimbadika any fa manaraka an Jesosy aloha vao manetry tena tatsika am'izay le communion le anao miaraka am Jesosy mihitsy aloha vao toe-panahy fa tsy hoe manetrinetry tena rery any ambadimbadika any tsy manaraka an Jesosy eto mazabe voalaza mika zao no ilain'Andriamanitra ao izy ny anaraka ny Andriamanitra ao tena akaikinao manaraka aloha vao manetry tena hoe avereno manaraka an'Andriamanitra aloha vao manetry tena ianao zany tsy hoe manetry tena any ambadimbadika any nefa tsy nanaraka an'Andriamanitra Andriamanitra manana programany atsika zao ianao tsy makamo za manetry tena ka manetry tena nefa ianao tsy any am'le tsy manaraka azy akory tsy mety straniny zany zay manaraka nefa ny lasa miaraka iny le tovavy na rahanao iny any lasa miaraka aminao lasa vita mariazy aveo manaraka aloha tsy haiko nareo aloha manaraka aloha vao miaraka ohatr'izay mihitsy fiarahana amin'Andriamanitra mpianatra aloha vao mety tafiditra anatin'ny communion avy eo Petera zao no tenen'i Jesosy tamin'ny Petera Matthieu 4:19 andeha anaraka fataoko mpanara-tolonareo ohatra le vakiko teo fa andalatsotra masina hafa no nampiasaiko John 21:19 ary zany no lazainy anambara amin'ny fomba ny fahafatesana izay ankalazain'Andriamanitra ary rehefa voalazan'i Jesosy tamin'ny Petera zany dia hoy Jesosy tamin'ny Petera manarà ao ary fiona amin'ny Petera voalohany tamin'i Jesosy ndao manaraka fiona amin'ny Petera tamin'i Jesosy taoriana ny nandava amin'ny Petera an'i Jesosy rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy manarà Jesosy zany izy komiona amin'ny Petera dia zao foana teneny manarà ka za avy namadika anao manarà za ne tena tsisy ilana manarà tsisy trondrony manarà teneno akaikinao mila manaraka an Jesosy ianao io nisy zatovo anankiray nanontany inona natao raha te ho tanteraka inona tokony ataoko teo izy Jesosy ao Matthieu 19:21 amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jesosy tamin'ilay zatovolahy izay mpanana raha te ho tanteraka ianao mandehana amin'ny dio ny fanananao omeo malahelo aza terina koa ny ministera ny centre vita foana ministèran'i Jesosy tsy ministèra mitady vola ataovy ny sakrifisinao aza terina ty omeo mahantra dia anina rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka ny akapaizan'io rehefa mamaky an'io dia bloqué amin'ilay hoe enjana kosa aloha le hivarotra fanananako koa le fampasteraisa zao iny eto ary pasteur Jesosy miteny izy ny tena mpiandrondro tena izy pasteur Jesosy eto miteny fa rehefa voavarotra ao fanananao dia omeo malahelo fa tsy hoe aterana miasa fanompona fa be deabe bloqué eo dia ahoana zany za tsy mahafoy tsy enontsony le tena anton'le fahataterahana andeha anaraka tena kaikinao le manaraka hoe avereno eo le mahafoy hoe fa indrindrindrindra le manaraka hoe zao natoko 10:4 ary rehefa namoaka an'ireo ondry ireo zay ny mpiandry dia mialoha azy ary ny ondry ny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo ny manaraka tsy hoe manaraka safanom-pony fa mahalala ny feon'i Jesosy mahalala ny feon'i Jesosy amin'ny mampiandry ondry an Jesosy Jaona 10:5 zany vavahady raha izao no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina ny feo amin'ny mpiandry ondry manoro lalana anao dia hitondra anao any amin'ny famonjena rehefa manaiky ianao anaraka azy sy anaraka ny feony mila mijorontsika eo amin'izay ilany Jesosy atsika zay manaraka no atorony Jesosy ty le ilako anao tena kaikinao tsy maika any amin'le ilany anao hoe manaraka aloha avereno tsy maika any amin'le ilany ianao hoe manaraka aloha maro amin'ny olona no maika be izy misy séminaire tonga dia hoe séminaire amantaranao ny ilan'Andriamanitra manaraka aloha
io Jesosy ny tena zany hoe andeha anaraka dia ho ataoko, ary le izy koa tsy hainao no manao an'le izy fa izy manao an'le izy rehefa manaraka ianao. Misy zavatra tian'Andriamanitra hosotrana andro maraina. Petera zao mety ho teo mpanarato azo andrano fa ny tiany Jesosy aminy mpanarato olona. Ary tsy ezaka Petera le izy fa Jesosy no anao an'le izy rehefa manaiky Petera anaraka. Vokatry ny fanarahana le izy zay manaraka ny mahita an'izay ilan'Andriamanitra azy ety amin'izao tontolo izao. Antom-pisiana miseho eo am-panarahana an' Jesosy. Zay midika fa zay tsy manaraka an' Jesosy tsy mahita ny tena ilan'Andriamanitra azy eto ambonin'ny tany. Le teo aloha ny avintsika sy ny nahaterahantsika ety amin'izao tontolo izao anambara marina. Ty le faharoa ty le ilan'Andriamanitra anao eo misehatry ny asa sy ny fanompona mihitsiny. Ianao tsy tonga foana eto ambony tany manana programa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy olona eto zao tsy apoziny mihitsy le tian'Andriamanitra ampiasana azy. Fa rehefa tapa-kevitra ianao tena anaraka an' Jesosy hatramin'ny farany, hoasoan'Andriamanitra ny an-dalana le izy. Mba tonga anao ho tanteraka eo amin'le mba ilan'Andriamanitra anao. Jesosy nanao an'le izy, tsy le olona ny manezaka fa Andriamanitra ny mahatanteraka. Ny anjaran'ny Petera ny manaraka, anjaran'i Jesosy ny manao azy ho mpanarato olona. Tena kaikanao aza miasa saina amin'le izy hoe ny anjaranao hoe manaraka an' Jesosy. Avy reno aza miasa saina ny amin'izany hoe fa ny anjaranao hoe manaraka an' Jesosy. Ataovy azo antoka zany fa ny journée rehetra dia ny mpanarahana an' Jesosy ianao. Fa tsy hoe misy fotoana ohatrany tsy nanaraka azy tampoka ianao dia lasa izy ianao zany nanaraka an'izy ianao zany. Efa miteny eto ny tenin' Jesosy amin'ny Jona 10 fa mandalo ny vahiny ozy izy dia tsy manaraka ny vahiny izy sao dia misaina vazaha ianao vahiny ivelan'ny vala ny tenenin' Jesosy fa tsy hoe mpitoro teny vazaha. Aza lefa lavitra ny sainao averena tao amin'i Jesosy le izy. Tsy manaraka ny vahiny ianao fa manaraka ny mpiandry ondry dia Jesosy. Exemple maranako azy Jona 10:7 amin'ny anaran'ny Tompo ary rehefa afaka izany Joseph any Arimatia mpianatra Jesosy dia tamin'ny mangingina ihany noho ny fatahorany Jiosy nangataka tamin'ny Pilato izy mba azahoany manaisitra ny fatin' Jesosy ary nanaiky Pilato dia lasa izy ka nanaisitra ny fatin' Jesosy dia nitoy anao hoe nampidiriny tao amin'ny fahasambao izay mbola tsy nanitrihana faty. Tsy napindrana trano tsara tareo atao fiangonana Joseph any Arimatia fa nanolotra fahasambao anitrihana ny nofon' Jesosy miandry fitsanganana. Aza eritreretina zany hoe le lojika hoe manana salon zay dia mba atao cellule de prière mety tsy voatery ho zay. Fa teto fasana izy nefa ny ilain'Andriamanitra ara-potoana. Taotrana maheno tsara tsika hoe zay no mahatonga antsika mila manaraka fotsiny dia miaino tsara dia mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Tanteraka ny ilan'Andriamanitra ny Joseph ary voalaza fa Joseph dia mpianatra. Dika mpianatra mpanaraty. Dikan'izay nanaraka an' Jesosy aloha Joseph avy any Arimatia zay vao tanteraka ny antony ilan'Andriamanitra azy hanolotra fahasambao anitrihana ny vatan' Jesosy. Tsy trano tsara tarehy fa fasana. Za tsy miteny hoe hanolotra fasana ianao neny Joseph zay noho ny amin'le programma fa manaitra le izy hoe tsy voatery letrerentsika zany fa eo amin'le tena ilan'Andriamanitra anao. Manasana so hitsangana dia tonga dia hanofafatanantsika ankasitraka n'Andriamanitra ny fotsika iray manontolo. Aoka izy fantsina ny anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny antony nahaterahantsika sy ny havintsika eto ambony tany ety amin'izao tontolo izao anambara marina. Hitanao ohatran'i Jesosy ny vavanao, ny fonao, mangataha amin'i Jesosy ny fanampiany mba ho isan'izay manambara marina ianao, isan'izay miteny ny mety ianao, miteny ny tsara, miteny ny marina, ho mety koa ny fonao alohan'ny miteny. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miverina izay amin'izay antony nahaterahanay sy nahatongavanay ny havianay ety amin'izao tontolo izao tahaka anao anambarany marina. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto androany. Mety hoe misy ny matery ny valim-bavakan-drasana ny fahagagan'andrandraina fa ny tsianao izay tamin'ny sekolim-panasitrana tamin'ity maraim-baovao ity nampahafantarinao fa mila miverina izay amin'izay antony ny havianay mba tonga ny ho tafiditra any amin'izay tokony ho alehanay any amin'ny fodiana any aminao amin'ny fotoana fiafaran'ny zavatra rehetra. Misaotra ihany koa fa nampatsivinao tamin'ity marain'ity fa misy karazana antom-pisiana natao hitranga avy amin'izay ataonao. Ianao no manao an'ilay izy rehefa manaiky izay ny anaraka anao. Tsarovy izay rehetra tonga eto androany maraina.
ho isan'izay manaraka anao ary tena manaraka anao akaiky ary tena manaraka anao hatramin'ny farany. Vavaka anko ray aminaran'i Jesosy natao sekolim-panasitranana zao zay rehetra mety mitondra fanentaina sy fampahoriana, rovy ady-tsaina, zava-manahirana mety misy eo amin'ny fiainany zanakao. Mba tsarovy izy andro maraina fa tonga teto izy nitady sy nikatsaka anao nanome voninahitra ny fanatrehanao dia mivavaka izay raha makivaky ny herinandro ho eo ny tananao, eo ny tanam-pitahianao, ny fiarovanao, ny famatsianao, ny famalianao, ny famindraponao sy indrindraindrindra ny fahasoavanao. Tsarovy Jesosy ny tsirairay avy raha makivaky ny tontolo andro na ny fianarany ankizy na ny asa aman-draharaha, ny taratasy karakaraina, ny fiaina-tokantrano, ny fiainam-pahasalamana, indrindraindrindra ny fiainam-panahy sy ny fiainam-panompoana. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto tena vetivety a. Mankasitraka an'i Jesosy hatrantsika ny amin'ny fotoana ny teny saotra ny tompony amin'ny fanatrehany sy ny fivoriana mifalia mandrakariva. Taovy misy firavorafona foana ny anaty. Tanterao ampitsikitsikiana indray izay tokony atao rehetra androany. Manambara ny marina. Aza miteny zavatra ankoatran'i Jesosy. Manambara Jesosy. Manomana anao ody any amin'ny ray ny fanambaranao an Jesosy. Ninona tianao ody eo amin'ny fiainanao? Ianao mihitsy aloha mila mody any amin'ny ray. Ao a? Zay amin'izay le apetrao foana amin'ny priorité an'Andriamanitra fa miverinao azy io zavatra very, misy zavatra tsy hita. Ty mba zavatra niainetana. Fa tany rany mba niaina an'ity dia nandroso ny fotoana dia ohatran'ny tsy niainana intsony ny lava. Efa nilaozan'ilay izy ianao zany. Afaka overin'Andriamanitra izay fa zao. Tsy iny aloha no atsotsika hoe mody eo amin'ny fiainanao. Fa ianao mihitsy aloha ataovy azo antoka fa rehefa miala eto ambony tany dia ody any amin'ny ray. Dikan'izay ny fiainam-panahinao atao vita taratra fa olona manomana fiverenana any amin'ny ray. Eo amin'ilay antom-pisiana teo dia tsarovy fa izay manaraka no ataon'i Jesosy eo amin'ilay ilainy. Avereno, izay manaraka an'i Jesosy no ataon'i Jesosy eo amin'izay ilany an'izay olona izay. Andro maraina zany ny anjaranao manaraka. Ny anjaran'i Jesosy ho ataon'ilay izy satria manaraka ianao. Amen. Amen. Ataontsika hitsangana. Isaora Andriamanitra ny fonao ray amanontolony amin'ny fivorintsika androany. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Misaotra fa ianao mampianatra anay tokoa, isotranao amin'ny zavatra rehetra. Tsy ary afinahitra avokoa ny zavatra rehetra vao isokatra ny fonay tena hankasitraka anao. Mampianatra anay ianao. Any aminao ny tokony hifantohan'ny fonay ampisaorana. Na dia misy zavatra be dehibe mbola tsy mandeha azy eo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny maraim-baovao. Misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny teny. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra betsaka ny amin'ny sekolim-panasitrana. Anasitrananao ny any anatinay mihitsiny. Izay inonay fa rehefa sitrana ny fiainam-panahinay dia ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra koa ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsofina rano sy tonoana fahatanteran'izany teny zany. Araka ny filazan'ny tompo na mpanoratany an'izany apôstôly hoe maniry mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka ny anambinina ny fiainam-panahinao. Mahita fa araka ny teny nomen'ny tompo andro maraina ambinina ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ambadik'izay aoka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra koa ianao amin'izay rehetra mahakasika anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Azadino ny programantsika rapitso sekoly zoma hariva tsy mitrampokon'olona dia ny sabotsy la retraite ho an'izay ny soratra anarana sy ny homana ho amin'izany. Tain'i Jesosy tompoko.